Microsoft moa dia araka ny fantatsika dia manana programme NASA ho an'ny fampianarana. Io programme NASA io dia hitanay zany fa tsy afaka misaraka amin'ny ministère de l'éducation nationale. Ny natao androany dia fitohizan'ny fiara-miasa miaraka amin'ny ministère de l'éducation nationale ary zay fitohizan'izay midika fa tsy ho tapaka ny fanampian'ny Microsoft amin'ny ministère de l'éducation nationale eo anivon'ny fikirakirana ny solosaina. Faritra anankitelo zany zao no niampefan'ny fiofanana nomen'ny Microsoft maimaimpoana eo anivon'ny Cisco Stren, Analamanga, Itasy ary Ongolava. Ny fiofanana izay nampitaina tamin'ireo mpandraraha atao amin'ny ministère moa zany dia ilay programme atao hoe DLC, Digital Literacy Curriculum, izay programme Microsoft izy io eran-tany. Misy module anankidimy izy ireo fampianarana manao ny suite bureautique Microsoft Office zany, fampianarana ny fikirakirana ny site web rehefa hoe miditra amin'ny internet zany dia indrindra ny resaka sécurité hoe inavy ny tokony ho raisin'ny mpikirakira solosaina rehefa miditra amin'ny internet izy zany satria malaza moa zany zao ny resaka cybercriminalité eto amintsika.